mba ananatsika zavatra tena tsara. Dia miandry an'izay moa zany lantomondro any tokony teo izy fa fantatsika koa fa mankalaza ny fahatelopolo taonany tenjeny izy dia manao fampisehoana ny Antsirabe any izy ho atsika rehetra zay miserasera ao anatin'izay dia izay tsy nafahany teto fa mametraka fialan-tsiny izy ao anatin'izay. Mba tsy hisadiniko efa azo ny micro any dada vaovao eto ny micro eto ny micro any sampana etsy efa azo ny micro sans fil rehetrarehetra zay anaovana ny fampisehoana ny ambony ny ampli basse lumière zay anazavana ny ao amin'ny chorale eo ny lumière anampinany eto amin'ny altara lumière anazavana ny any amin'ny 4e étage satria ny sampana rehefa manao fety any dia ohatran'ny sodoka fotsiny amin'le lumière couleur iny fa lasa maizina le sary nefa le fasiny mihitsy no mila hita rehefa manao fety ho anay pakasary moa dia important ny hoe mazava tsara ny fasy dia mifidy lumière blanche zany zay anazavana ny fasy rehetrarehetra ao anatin'izay fotoana izay. Ny tsy azo zany dia miteny eo ohatr'izay koa le sonao teo mbola en construction zareo dia après 15 jours vita le izy dia zay vao mandefa izy dia ny atsasaky ny vola zany nalolo fa rehefa livre ao Guangzhou ao amin'ny cargo atsika izy dia alefany atsasaky ny volany ao anatin'izay fotoan'izay ny adivarotra na ny adivarotra tsara raha lala tena raha iadivarotra amin'io nareo resin'io nareo fa tena nikombona vavany sinotany nanaovan'io azy ary ny tena nahavariana dia ainy sinoa mahay teny anglisy kely oatra atsika azonareo ny tiako tenena tsy mahay teny anglisy be tsika fa ny sinoa koa tsy mahay teny anglisy be fa teny anglisy kely dia teny anglisy ny fandraisana rehefa tena tsy mipasy ny teny anglisy dia miditra mipandika teny sinoa hoe zao ny tena hoambara ao anatin'izay dia nafinaritra faliko ny sinoa hoe ay fiangonana no ananganana zavatra otrao dia variana moa izy fa tsy hoe sady faly izy ny variana hoe ay averiny fa hoe resaka mpanao sono zay na resaka mpanao anoatran'izany dia nafinaritra tao anatin'izay. Ny resaka installation efa azo avokoa ny câble rehetrarehetra ny câble réseau rehetrarehetra zay hitondrana ny sary sy ny feo miainga eto makany ambony rehetrarehetra any efa azo daholo ny coffret rehetrarehetra zay ho asinany disjoncteur ho asinany réseau rehetrarehetra efa azo daholo zay mbola misy partie tsy azo ny anazy satria ohatra zao io glotte io hitanareo io kasina fil io nitady zay tany hoe mba mitovy tamin'ity efa nividina taty ty fa tsy nahita aloha zay tamin'ny fotoana rehetrarehetra dia nanapa-kevitra zay fa aty Madagasikara ihany zany no vidiana zay accessoire rehetra zay mbola tsy azo tao anatin'izay tsy voatery ho azo tany daholo. Dia zay ngamba amin'ny ambangivangy ny zavatra rehetrarehetra dia isaoran'i Jesosy fa efa betsaka ny entana azo tany tsara ny qualité azo tany ny zavatra azonay ambara fotsiny rehetrarehetra zay ho vitanay tao anatin'ny 5 andro ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tena tany zay fohy kely le 5 andro azakazaka ny fiainana tany zara ramatory satria ny any koa kaika tsy zay moa sambano anay telo mirahalahy ny tany asinina dia tsy nafantatra zay tena zara ramatory mihitsy ihany na ny sinoa raha tena zara ramatory dia amin'ny 12 nefa izy vao misokatra ny botika tsy maintsy miandra fisokafana amin'ny 12 zany ianao vao afaka mandeha. Dia zay ny tenenako teo somary fohy ny fotoana satria rehefa miditra botika ray zay na miditra fournisseur ray dia manao essai afa-po eo aloha zay dia teneninay zay andraso fa iverinao zay dia makato indray dia manao essai dia makato indray dia manao essai dia somary fohifohy zay ny mety tsy nahitanay daholo ny fitaovana rehetrarehetra mety hoe zay ny teneniko teo hoe tsy azo satria na le bafla miantona ny teneniko anareo re tsy nafa-po alanto nisy tany fa tsy tonga tany amin'ny toerana zay tsy hitanay zany le toerana fa rehefa vita le izy vantony ariananiny zany fa tsy ampimo ny fotoana tao anatin'izay satria azakazaka sady mieritreritra ny zavatra rehetrarehetra. Zay ngamba no amin'ny ambangivangy ny driava-malala ny zavatra tianay tany misy facture avokoa ny zavatra rehetrarehetra ny vidiana tany ny tsara-pahafantarana antsika ny sarandalana zay ny bie ny vidiana tany dia nandray anjara zay teny mirahalahy tamin'ny fandraisana anjara tamin'izany zany hoe tsy niantoka zato isan-jato zany ny comité charge feo fa nandray anjara
nandray anjara zay na mety hoe kely ary tao anatin'le izy fa fantatray fa mba tsy hampavesatra antsika dia nandray anjara zay a sakafo nohaninay tany a izay ny antoka azy a nitoerana natorianay tany a isaorana andrindra vola satria ny orinasa zay iasany a no nikarakaranay tany dia ny apahany nataony a dia ny apahany nataonay taty amin'ny kotianay dia ny fahatongavan'ny entana no amaranako azy ngamba hoe ny fahatongavan'ny entana zany ny entana tsy miara-tonga tamin'ny voaloha zay nieritrehetra hoe akambana dia miara-miainga dia miara-tonga fa tsy possible izy rehefa tena ny réalité tany dia tsy maintsy hoe zay vita dia alefa zay vita dia alefa satria misy sambo miainga foana isan-kerinandro dia zay vita dia alefa zany hoe ho tonga tsy kelikely zany ny etantsika mety ny écran zany a no tonga farany satria izy a no lavalava ny andro anatanterahana azy a dia eo amin'ny 1 mois et demi à 2 mois io zany fahatongavan'ny entana rehetrarehetra eto zany hoe amin'ny taona vaovao zany tsika anomboka ny installation amin'ny taona vaovao tsika efa tokony hanana fitaovana tsara tarehy dia ny studio atsika koa efa anomboka tsy ho ela ny fananganana azy satria tsy afaka atao ny installation raha tsy vitatsika ihany koa ny studio erineria dia apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fanatanterahana izay zavatra rehetrarehetra izay ny amaranako azy dia zavatra kely anankiray hoe raha tamin'ny voalohany zay teknisiana nanome devis tato amin'ny fiangonana dia nanonona chiffre zay tamin'izany hoe tia ny vola tokony azahoana ireo zavatra rehetrarehetra eo mbola tsy tratratsika zay tanjony zay hatramin'izao fa nanapa-kevitra zay satria zay mibaiko ny daty hoe tonga dia mandehana dia zay azon'ireo aloha no vidiny manentana zany amintsika hoe mbola misy zavatra tsy azo nandresaka installation na misy andreo fitaovana tsy azo rehetrarehetra eo dia manentana antsika mbola tsy tapitra treo ny asantsika mahasary sy feontsika fa mbola mitohy dia manentana antsika mba izakazaka anatanteraka izany tsy dia misy activité tsao ny sary feo anatin'izay fa manantena fa samy androso amin'izay zavatra rehetrarehetra zay tsika satria anatsaritsika rava ny sary sy ny feo teto amin'ny fiangonana dia ho atsangatsika izy satria taona fananganana ny rava farany dia hovakeko amintsika tia ten'Andriamanitra tia ho anao rehetrarehetra zay nanao ny asa ampitiavana hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao ary mbola ho anao aorianan'izay fotoana izay satria alahadin'ny ankonana androany dia hoy ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ny Deutéronomie 7:20 ny 9:9 hoe andidy mandidy mandidy zany mafy zany tonga dia tsisy resaka